Zay moa zany ny fanazavany rabambany fa eny ambonindringa ihany moa zany no ahitana zay rehetra izay fa dia inona fa andrasan'ny maro tokoa zany fiakarany rabambany ringa izany ay marina mihitsy zay satria raha tafaresaka tamin'ny rabambany sy ny filohan'ny fédération dia hoe isy mihitsy ny fikarakarana faninanana eto Antananarivo zany zay ijerena ndreo azo lazaina hoe sangany ohatrany hoe karazana défi zany no atao amin'izay faninahana izay ka amin'izay ny sehatra ahitantsika andrabambany eo amin'ity taranja kickboxing ity. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary indray amin'ity androany ity dia nisy lalao tanterahana atetsy amin'ny kianjany esika tetsy Antanimena itetsy zareo vao amin'ny espace fitiavana iny Alasoreny no nikarakara izy ity izay mankalaza ny 10 taona ny orenany. Omby mifa telo be zao no nozarain'ny tompon'andraikitry ny espace fitiavana tamin'izao fankalazana ny 10 taonany zao niavaka ny faninana satria tsy toy ny mahazatra amboara atrany no amin'itony lalao ara-panatanjahantena nivon'ny orinasa itony fa dia niavaka zany ity nomen'ny espace fitiavana ho an'ireo mpandray anjara ity. Teo amin'ny baolina kitra ary dia ny ekipan'ny Travel Exchange manao akanjo fotsy amin'ny sary no nandrombaka ny omby mifa rehefa nandresin'ny ekipan'ny Trésor tamin'ny isa 3-2. Tany amin'ny fidirana faharoa vao tena niady ny lalao famaranana tao anatin'ny 7 minitra amin'ny fidirana voalohany mantsy dia efa nitarika tamin'ny isa 2 no tsy misy ny Travel Exchange. Taorianan'izay vao niezaka ninan'iromafy ny ekipan'ny Tahirim-bola-panjakana nanenjika sy nasana nisa tsara fiarovatena nefa ny Travel Exchange ka dia lasany ny omby mifa. Teo amin'ny taranja volleyball kosa indray dia ny ekipan'ny Jovena ihany koa no nibatany omby mifa rehefa nandresin'ny ekipan'ny Tahirim-bola-panjakana tamin'ny isa 5-7 no 7-30. Efa hita ho manatombo ary efa zatrady amin'ny jeu corporatif toy itony ny ekipan'ny Jovena. Na zany aza nefa tsy ambakan'izany ny ekipan'ny Trésor izay mila ezaka kely eo amin'ny fahaiza-miaraka. Teo amin'ny taranja basketball dia ny ekipan'ny Cetex no nahazo ny omby mifa rehefa nandresin'ny Ultime Media tamin'ny isa tokana 4-20 no 3-20. Le fanano tena nafinaritra mihitsy ary teo amin'ny fikarakarana ny espace fitiavana dia tena nafako mihitsy na teo amin'ny arbitrage zany na teo amin'ny fikarakarana lalao na fanadrana fotoana. Izay moa tsy andano dia lalao izay afaka ary dia nisaotan'izareo na mianay amin'ity omby be ity dia fisaorana mitafitafy. Abelona le omby zao? Ny omby zao tsy maintsy vonoina dia ho zaraina mpanao baskety angamba tena voataonay aminazy io. Taranja tsipikanety be ny ekipan'ny Ultime Media no nandrombaka ny laharana voalohany rehefa nandresin'ny ekipan'ny Mama tamin'ny isa 13 no 20. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia niady ity lalao famaranana iray ity. Teo amin'ny taranja beloty kosa indray dia zareo avy ao amin'ny Tahirim-bola-panjakana na ny Trésor no nandrombaka ny laharana voalohany rehefa nandilika ny ekipan'ny Cetex ary teo amin'ny taranja tir à la corde dia ny ekipan'ny Trésor ihany koa no mbola laharana voalohany, ny ekipan'ny Jovena kosa no teo amin'ny laharana faharoa. Afapo iry zareo avy amin'ny espace fitiavana izay nikarakara ny hetsika. Kabiny aloha amin'izao somary mitataovonana izao dia tratra ilay tanjona namaly ny antso daholo ilay orinasa mpandray anjara dia ny zavatra mahafinaritra hatramin'izao zany mbola tsy dia tena misy ny olana zany hatramin'izao aloha. Ny olana amin'izy ity moa zany ilay fampilalaovana an'ilay mpilalao manana kara-pilalaovana na ny licencié fa hatramin'izao aloha mbola tsy zany resaka zany fa mandeha tsakasy andafana. Iverina atao hoe nahafapo anareo mpikarakara ve zany naseho an'ireo mpandray anjara?
tena nahafapo dia nahafapo tokoa eny fa na dia anatina andro somary pirotarotana tsika eto anivon'ny firenena dia hita fa mankafy an'ilay fanatanjahantena ny akamaroan'ny malagasy ary any tanana tsika rehetrarehetra koa hoe aloha ny zavatra ohatr'izao zany no isongadina dia afapo tokoa zany zay fa dia misaotra an'ireo mpandratra. Inona ny hetsika manaraka amin'ny fankalazana amin'ny fafolo taona ny espace fitiavana? Misy hetsika ara-javakanto izay ataonay amin'ny 30 novambra any amin'ny espace fitiavana dia mifamarana anazy amin'ny taona ho avy any amin'ny volana avril any hetsika toy ity ihany koa dia mpandenesina koa zany ireo mpandray anjara fa voafetra ny toerana. Mampanadina ny tompon'andraikitra fa mbola misy ny hetsika ho karakarain'izy ireo amin'ny fankalazana ny fafolo taonany izay marihana amin'izao fotoana izao.